Tompo lasy tompo vavy tafaraka indray sika amin'izao herinandro vaovao izao alatsinainy fa 7 ny volana aogositra 2024 manantitra ny arabo ambampirarintso hoantsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan-dranomasina manaraka an'izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada izao fandarana izay tsisy vina aminao intsony arahanao amin'ny Radio Mada amin'ny alalan'ny MBS Radio amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube averimberina hatrany moa zay satria ilaina hatrany ny mampatsiahy zany afahatsika misafidy zany arakaraka izay fahafahatsika manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada isorana ihany koa ilay nahary tamin'ny fitantanany sy ny fitahiny ka nahatonga antsika ho tafaraka indray ato anatiny ity fandarana ity andro vaovao herinandro vaovao ihany koa no hitsahantsika ary dia efa mamaraparana sady ny volana aogositra amin'izao fotoana izao mandeha dia mandeha mihitsy ny fotoana mandeha dia mandeha ary izay fotoana miazakazaka zay ano anarahana ihany koa ny ritme eo amin'izay fiainan'izay tena ritme le fiainana tsy hoe mandeha moramora amin'izao fa tena hoe miketriketrika ny atoto ahoanandray ny anio ahoanandray ny rahapitso le fotoana ty mandeha ihany ary ny volana aogositra tompoko anisany hoe volana lava indrindra zany lava ary raha vao tonga eo ny septambra de tsy tahitakory de tonga de tapitra io taona 2024 zay diavintsika io izany miazakazaka amin'ny fotoana fa isika ao anatin'izay dia tena sahirana raha ny hoe tamin'ny faran'ny herinandro teo iny vaovao tao anatin'ny 7 ora roa amin'ny 7 ora dia maro ny zavatra andrang ny amin'ny ity herinandro ty ihany koa ny JMJ ny nivon'ny katolika any Tsirabe any iny loha zany de efa namarika ny amin'ity herinandro ity de efa betsaka ny olona lasany birany ny any faritry vakinakaratra lasany na fiarakodia raha hoe taraikiraiky anao ifampitadiavana hoe nde anao location hoe nde anao an'zao hoe de sahirana zany fa de any aloha zany no hoe anisan'ny misongadina amin'ny ty herinandro ity efa fotoana naritra no karakarany ny teo anivon'ny katolika an'izany JMJ zany resaka tanora io resaka tanora ihany ny tany Antamatavy ny farana raha ny teo anivon'ny FJKM efa mitoditony verina farana omaly izy io zava-dehibe ihany koa ny tany satria dia tontolony izay sehatra izay raha hoe ny hoe fandehanana nankany amin'ny faritra ny ala teto Antananarivo renivohitra maromaro ihany raha hoe ny hoe eo anivon'ny FJKM fotsiny zany hoe ny Tily Fifoazana Dorcas efa tafody efa ela be betsaka fa ao anatin'izany dia misy moa zany hoe fitoriana ny filazantsara fampandrosoana ny asan'Andriamanitra zava-dehibe zay fa eo ihany koa ny hoe fisitahana kely ny renivohitra ka izay dia atao hoe tsy mandalo fotsiny hoe mandeha any amin'ireny faritra ireny fotsiny de hoe mandeha fotsiny amin'izao fa misy ny fijerena ihany koa ny zava-misy akoatran'ilay antondilo zany iny mazava-be iny dia eo ihany koa mba hoe fijerena ny zava-misy fa raha ny tenenin'ny olona aloha zany zay miverina avy any amin'izay nalehany de mitovy daholy raha ny fiainany gasy amin'izao fotoana zao satria mantsika ohatran'ny variana eto Tananarivo fa angaha Tananarivo rery Madagasikara fa rehefa miverina avany de hoe tena sahirana le malagasy tena sahirana ary io fahasahiranana io de fahasahiranana faobe tsy tahaka ny filazan'ny sasany azy hoe efa tena miezaka efa tena zao rehefa hoe misy ny fivoriana iraisam-pirenena misy ny fivoriana iarahana amina firenena anankiray sy na hoe fivoriana iarahana na vondrona anankiray amina faritra ohatra hoe aty Afrika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny Nations Unies de ohatrany hoe tsara be ny aty Madagasikara na vita an'izao hanao an'izao le hoe hanao moa zany efa mandeha ty ny fotoana efa tapitra ny 2024 sy 2025 de hoe mbola misy projet indray fa inona natao tao anatin'ny efa taona maninona ny olona mbola mitabataba maninona ny olona no mbola menomenona amin'izao fotoana zao le fimenomenomana tsy hoe efa toetrany malagasy menomenona efa toetrany Tananarivo menomenona matoy izy menomenona de misy dikan'izay marary izy mijaly izy matoy izy menomenona matoy izy mitaraina
fa ho an'ny tsy mitaraina ho an'ny tsy menomerina dia mety zany ny fiainany. Eto nefa misy mpitondra eo latabatra aloha zay resaka zay fa ny fiatraikany dia tsy hita izay hoe fiatraikany amin'ny lafiny tsara eo amin'ny fiainany olona. Ho avy eo mantsy rehefa avy eo ny fitondrana zany zay mba hoe dina le kely satria raha ny tenanay tsy teto nanomboka tamin'ny zoma, sabotsy, lahady tsy teto fa nisy hoe fanasana zany tsy maintsy nalea tany amin'ny tsy nanana Ambatolampy lalina mankany Antsirabe dia nitifitra ny Atsinanana tany 30 kilometatra mialoha dia ho tantaraina eto ny zavatra natao satria ianareo tsy azo atao hoe tompotrano miolo satria itsika ray ihany zoanareo mihitsy no mahafantatra ny tena moa mpanao gazety dia manana ny fomba fijery ny fiainam-piarahamonina fa dia hita misongadina hoe tsy tokony hantra ny any amin'ny faritra ambanivohitra fa sahirana ny olona noho ny tsy fisiny ny fikarakarana azy fa variana amin'ny zavatra fa ny tompon'andraikitra isan-karazany variana amina zavatra ahafahana misehoseho sy ahafahana asa hoe ampiakarana voninahitra sa inona fa variana am'le hoe raha vao misy sehatra hoe vory vahoaka dia ino no hiazakazahana hidirana isehony etsy isehony eroa. Raha vao misy zavatra hoe ahafahana hoe mba amiseho dia hiazakazahana aingana na any amin'ny sehatra iraisam-pirenena na atao anatiny na eo amin'ny tontolon'ny tanora na eo amin'ny tontolon'ny inona dia hiazakazahana fa ohatran'ny afon'ampomo ilay izy afo milolo izay ny filazan'ny malagasy azy miretareta amboalohany fa dia fa idirantsika lalindalina izy rehefa avy eo satria misy ifandraisana mantsy eo amin'ny resaka hoe fiara-miasantsika amin'ny any ivelany ty raharaha ity. Fa ankoatrizay aloha dia nampalahelo ny zavatra niseho tetsy Ambohijatovo satria hoe raha vao miresaka hoe Ambohijatovo ankoatran'le hoe kianjan'ny demokrasia efa nataon'ny sasany bozaka sy piscine misy trondro sa misy tsy misy ao tsy fantatra aloha dia efa mifefeny iny aloha zavatra hafa iny fa raha vao miresaka hoe Ambohijatovo dia resaka hoe boky sy ny ohatran'izay zany fa dia nampalahelo ny zavatra nitranga satria dia nirehatra dia box hoe trano efa maro dia maro zany no zavatra raiketo ny boky ny tena lehibe. Marina fa misy ny internet, misy ny fivoarana amin'izao fotoana izao fa mbola tsy mahasolo ny boky aloha amin'ny lafiny maro mihitsy zany mpampianatra amin'ny teny izany, ny manam-pahaizana amin'ny teny izany, ny mpaminka teny izany. Ary misy boky tsy fahitanao fa hitanao Ambohijatovo tsy hoe manao publicité akory fa vokatry ity vona ity dia tsy maintsy tenenina marina, tsy maintsy tenenina ny zava-misy ka dia natao moa zany zay azo natao rehetrarehetra dia mbola teo zany ny fahavoazana efa manodidididina tany amin'ny 770 tany ho any ny trano efa izay may zany tamin'io raharaha io dia makahery aloha zany ireo tratran'ny vona isika menakavy manoloana ny izay fa rehefa le hoe afo be izay moa no mirehitra dia tsy hita zay atao fa eo ny pompier teo akaiky teo dia niazakazaka namonjy teo nanao izay ho afany fa dia zay le fiainana zay zay le fiainana miodikodina eo fa dia fampahirezana no atao amin'ireo may zany may mifananany teo amin'ity resaka Ambohijatovo ity. Izay ny momba an'iny. Raha iverenantsika ny amin'ny hoe fiainam-pirenena ny fiainan'ny malagasy ahoana ny fipetrany amin'izao fotoana izao. Ny fipetrany dia tsotra. Raha ohatra zany ka hoe jerena fotsiny amin'izao ity firenena ity, raha ohatra ka hoe vita mitsetsetra fotsiny ity firenena ity, raha ohatra ka mandray ambolony isika mianakavy dia vokatr'izay tsy misy
ny fivoarana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy eo. Zany fitenenana zany zany de mety efa any amin'ny olom-pirenena tsirairay, any amin'ny olom-pirenena tsirairay mihitsy. Manahoana zany ianao zany zao, manahoana hiditra io ny rentrée, efa tenenina foana zany, vao mipaika ny septambra de efa any am-pianarana ny sain'ny ankizy, any amin'ny fikarakarana zany ny sain'ny ray aman-dreny, ny sekoly sy ny sisa. Fa manoloana zany rentrée zany dia fitarainana foana no azy vao tamin'ny herinandro teto. Taleha-tsekoly privé ny teny hoe tena tsy zaka intsony mihitsy ny fiatrehana zany fampianarana izany amin'ny hoe sekoly tsy miankina. Hatramina resaka hoe vocation vacation, hatramina resaka hoe vacation misy fanavahana tamin'ny fotoana izay nisiny ny fandoavana nyreny voly reny. Hoe ahoana le vola de ny fanjakana onina azy ny taty amin'ny privé de nitaraina teto zareo. Io tsy resaka élément napefoloany fa saika hoe tena tratran'izay fahasairanana izay. Le izy nefa tsy hoe zavatra hoe fanomezana na ohatran'izany fa tena zo mihitsy tambon'ny asa izay natao. Fa zao ndray misy miteny hoe flambotsiary, tsy flambotsiary ary tamin'ny voalohany de mipasipasona hoe atao veloha ny asa fa zay vola kely io ve de tsy ho voaloha. Atao veloha ny asa, atao veloha le fanadinana. Satria matsy matahotra ny sasany hoe raha bloqué le fanadinana, tsy olona ray na olona roa no ahafahana manatotosa fanadinana ray manontolo fa fiarahana marobe no ahafahana manatotosa fanadinana. Vita le fanadinana, mivoaka ny valim-panadinana dia aty amin'ny miara-manonja ny MBS Radio Mada le olona izay nanatanteraka ny asa no mitaraina. Rehefa maninona fangano fanadinana tsy efa vita ka le vacation tena lazaina hoe zao hatrany amin'ny 2019 verangaty de mbola misy tsy voalohany any amin'ny CP moa zany de efa nisan'ny teny hoe afoiso fa tsy azo tsony zany. Nefa ato misy tompona ndraiky raha miteny hoe zay vola kely io ve. Zany eny ohatran'ny hoe tena ohatran'ny mandatsa, ohatran'ny manamaivana ny mpiarabelona ane zany. Nefa zany hoe tokotany be amin'ny fanadinana zany dia tsy vita zany raha tsy iarahan'ny rehetrarehetra, iarahan'ny sehatra maro zany. Misy mpitandro filaminana ao, misy mpikarakara sujet ao, misy mpiambina ao, misy mikarakara fotsiny ny famoahana ny valim-panadinana ao, sy ny sisa. Zany no mitambatra no ahafahana mantotosa an'ilay fanadinana fa tsy hoe matoa mivoaka ny valim-panadinana de mipotra ho azy amin'izao. Tsisy an'izany, tsisy zany mipotra ho azy zany fa misy fiarahana miasa ao. Ka na iza tafiditra ao anatin'ilay fiarahana miasa na privé io na miankina amin'ny fanjakana io de tsy tokony misy anavahana. Rehefa hoe tsy omena de aza mena daholo ary, aza mena daholo. Fa rehefa omena dia omeo daholo ary omeo feno ara-potoana. Fa lasa le olona voatery izy tsy maintsy mampitaha. Ary lôjika be zany. Tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ohatran'izao, tsy ohatran'izao hoe tsy nijaly ohatran'izao zay. De mihemotremitra kely tamin'ny andron'ny président Ratsiraka, tamin'ny président Hery Rajaonarimampianatra tsy ohatran'izao ny fahasairananay. Hatrany amin'ny andron'ny président Zafy tonono le mpampianatra eo amin'izay ary misy mihitsy mpampianatra efa tao anatiny io sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana io efa tao anatin'ny 20 taona, 20 taona, 30 taona, ainy tsara le vanim-potoana ny fanesy sy mifandimby. Tsy atory voanjo adina amin'izany izy satria sehatra iainana le izy, sehatra iasany le izy. Dia mampitaha izy hoe ny tamin'izany de tononony amin'izay reo folo reo zany. Misy nefa lasa nodimandry mbola misy ny velona président Zafy, président Ratsiraka efa lasa nodimandry, président Marc Ravalomanana, président Hery Rajaonarimampianana mbola miriary dia fa reo zany hoe efa arere be zany resa-bola ihany io aiza ve de efa hatramin'ny 2019 de mbola misy tsy azo ny sasany de tateoriana de avy eo azo fa tonga de tenenin'le mpampianatra tokony andray vola hoe ampifilafinaina. Raha-pirenena ve de misy resaka an'izany nefa ilay ankizy na ny tanora manala fanadinana asainao mandoa droit d'examen. Na misy barème moa izy io. Hafa ny candidat libre de hafa ny candidat d'école sy ohatran'izany.
misy kipitsopitsony be fa reo mpanala fanadina andreo a mandoa vola de reny voly reny zany a no ampiasaina afahana manatotosa an'ilay a fanadinana anefa avy eo tsy voaraindray a le vola ny sasana anefa ry mitiritiriny ery hoe mety hoe zao hoe fanadinana raha tsy hainao no mandoa ny volany ahoana moa no ahafahan'ny olom-pirenena malagasy mahatoky ny fikarakarana ny tontolo-pifidianana raha ohatra ka hoe le raharaha resaka lisitra olona mahazo vatsitsinjo raha misy mitabataba eto zero resaka vatsitsinjo resaka iny reny le fameno karazana fameno isan-karazany reny misy mitaraina hoe ahoana lisitra io resaka lisitra borsa misy tafiditra nefa hoe tokony ahazo de raikitra ny gidragidra ohatra ny any amin'ny université amin'ny Manday any Toliara ohatran'izany eny zavatra amseho tany resaka lisitra tsy hoe olona be de fa diso efa ahoana zany de lasa miteraka korotana ilay izy ianao nefa miazakazaka hoe any amin'ny fifidianana 3 zao tena miezaka mihitsy seni zao manao an'zao mandeha mitety faritra mampiofana manao recrutement inona endrika ivelany zany fa le tontolo aloha mila milamina tontolo zay resaka tontolo rehetrarehetra de mila mazava tsara aloha ary zay malotoloto lehetra malotoloto amin'ny endrony maro de mila diovina zay neny tadiavin'ny olona ny olona tsy mitady zavatra betsaka ary manantanteraka an'izany ve de sarotra tsy sarotra zany rehefa tena hoe ijoro amin'ny fahamarinana sika de tsy sarotra mihitsy manao an'izany resaka insécurité io resaka insécurité to Madagasikara io rehefa foanana io de foana zay rehefa foanana io dia foana io fa resa be mibetsaka ka za hoe tononona daholo zao resaka teknika sy ny isan-karazana zao fa rehefa atao io de vita io ny anafoana anio io resaka vary io rehefa atao ny hoe maleo tena ara-tsakafo Madagasikara ao anatin'izany ny vary dia tsisy hoe isalasalana ny avy-tany malagasy tena ara-tsakafo zany fa rehefa tsy atao le izy de tsy atao na fanainina inona fa fantatry ny olona aloha de hoe misy fitondrana mipetraka eo manana ny andraikiny izy manana ny fampanantenana izay nataony izy aiza ve efa taona zao efa taona lay fitondrana ny régime zany de mbola manome fanantenana mampanantena foana fa inona zany natao tao anatin'ny efa taona ny résultat négatif na amin'ny lafiny inona ny lafiny fanabeazana zany potika amin'ny fanabeazana eto Madagasikara ankizy efa taona de miteny ratsy zany misy eto de misy teny ray hoe ny ray aman-dreny sy ny tokantrano ny responsable zany fa inona ny idira mitondra mariny zany satria iny le toetra le ao anatin'ny tokantrano fa le fiarahamonina malagasy efa potika de nefa le zaza tsy maintsy miaina ao anatin'le fiarahamonina de azagaga ianao zany raha ohatra ka ankizy kely efa taona de teny ratsy no ainy mivoaka ny vavany satria le fiarahamonina mihitsy mamolavola an'ilay zaza tsisy zaza mahay miteny ratsy voavoaka avy any kibonireny zany fa volavolaina avy aty ivelany io zany hoe faharatsiana zany ano amolavolana ny taranaka malagasy am'izao fotoana zao faharatsiana no amolavolana ny taranaka malagasy satria maninona ny lehibe no tafony raha ty amin'ny resaka hoe fitantanana firenena zany mba hidina kely io zafady dia mazava tsara ny momba an'izay zavatra izay satria ny olona ny mitazany resaka fandaniana zao be de be ny fandaniana amin'ny atao hoe fandandani-pona eto amin'ny firenena na ny teo anivon'ny FFKM rehefa nytenen'izany mazava be FFKM égal tenenina foana FJKM katolika anglikana luteriana
mitenyireo fiangonanareo ary samyjoro ireo ze any amin'ny fiangonana ivelany fefika io maloha tsy haiko fa reo aloha nefa mazava be zany de amin'ny zavatra izay miseho ny fefika eo mamiteny ajanony ny fandanindanimpona eto amin'ity fireneny ity ajanony fa mba jereo le tena hoe zavatra ilain'ny vahoaka sy maharary ny vahoaka le maharary sy ilain'ny vahoaka ane tsy zavatra hoe kaharoana ila be fa zavatra efa hita sy iainana isanandro de zao zany zao de misy an'le hoe tikady zany tikady zany dia tonga de hoe ny japonais aloha zany no ao anatin'izay resaka tikady izay japonais de zao zany zao ny japonais de hoe ahoana ny fiarahana miasa amin'ny Afrika raha vao miteny hoe Afrika de ao zany Madagasikara de misy fionana zany tany Tunisie renivohitry i Tunis renivohitry Tunisie de araonareo tsara ny fandehan'izy de misy ny mpitondra fanjakana eto Afrika zany mandray anjara amin'io fionam-be io de samy miteny zay teneniny eo de Madagasikara koa zany ao anatin'lay izy de le tikady io hoe eo ny japonais zany de eo ny firenena zay miara-miasa aminy anisan'izany Madagasikara efa tany amin'ny taona 370 zany izy io no niforona sehatra iara-miasa zany izy raha azavaitsika tsotsotra tsy ataotsika lalina be sarotra be manjary tsy azonareo le izy fa zay le hoe tikady de misy foana zany ny hoe tikady zany de samy laza zay teneniny eo nisam-pirenena de eo zany ny japonais miteny hoe ahoana zany ny fomba iara-miasa sy ny sisa satria zao aza adinona ity Afrika ity zany de sehatra izay efa iazakazahany firenena lehibe any ivelan'ny kontinantan'ny Afrika iazakazahana satria any amin'ny zareo efa lafo ny main d'œuvre misy efa miazakazaka be ny efa tsy ampy ny matière première sy ohatran'izany manana ny olana izy fa tsy mitovy amin'ny antsika de miditra ty ny sinoa miditra ty ny rosianina ireo fa tatilo zany ara-tantara de efa eo izy ohatry ny anglisy nanjanaka ny frantsay nanjanaka reo moa ny tena nalaza tamin'ny fanjanana taty Afrika teo ihany keo ny portugais teo ny hollandais teo ny italiana nanjanaka taty teo ny allemand nanazanatany taty fa rehefa resy Hitlera de nizarain'ny anglisy ny frantsay ny zanatany taty zanatany allemand taty Afrika fa ny amerikanina tsy momeny ny amerikanina tsy manana zanatany aty Afrika zany fa ny frantsay sy ny anglisy ny manana zanatany ety de ny italiana sy ohatran'izany tany amin'ny fatry Maghreb iny sy zanatany italiana fongo de tsy fatatsika fa akoatran'ireo zany zay efa nanjanaka teto dia miazakazaka ny firenekafa mametraka ny dia tanany ihany koa aty Afrika Japon, Russie, ny amerikanina ihany koa eo ihany koa ny sinoa ny indianina ihany koa efa misy famatorana ara-tantara efa hatramin'izay tamin'ireny le resaka hoe varotra mandehandeha reny de ohatr'izany le izy fa ianao zany ianao firenena afrikana no mijery hoe na eo aza ny fiazakazahany firenena matanjaka ty Afrika antsaranao ilay firenena afrikanina nisan'ny Madagasikara no mijery ny tompontsoanao hoe ahoana ny tompontsoan'ny fireneko manoloana ny reto ka zay zavatra tsara avy any amin'ireo firenendehibe ireo no iraisana zay zavatra hoe ahafahana miara-miasa no atao afa tsy fitahan'ny olona fotsiny ataon'ny olona fakana kora dia ianao eo ihany ianao ny tany ngeza be indrindra ty amin'ny ranomasina indiana nefa ianao manitra indrindra resin'ny Seychelles resin'ny Maurice ataon'ny olona fakana piasa ataon'ny olona fakana kora ataon'ny olona fandratoana fahaizana de azo ny fahaizana de lasa izy raha tsy resaka fa tsy ny kompania aérienne sika efa nitenenina teto natao amin'ny Air Mauritius tao any niofana tao amin'ny Air Mande fa nahazo fahaizana izy de lasa aiza ny Air Madinao amin'izao fotoan'izao miona amin'ny Air Mauritius aiza ny Air Madinao amin'izao miona amin'ny Air Seychelles aiza ny Air Madinao miona amin'ny miohatra amin'ny Comore eo amin'ny lafin'ny fambolena resaka zone France mitsangana zone France any Maurice malagasy piasa fa ny chef deba ry zareo ianao zany mivahiny any an-tanin'olona piasa ianao fa ny lehibe ry zareo fa ny eto amintsika
le vahiny ny patron fa ianao ihany ko mpiasa nefa ianao tompo tany satria hoe mora ny main d'œuvre de aiza mba fiarovana andreo société malagasy hoe misy société malagasy ve hoe anao zavatra any Maurice hoe misy société malagasy ve anao zavatra any Seychelles taraiky ataony apetraky ny olona ataony mibalisy fa ny anazy aloha zany ny fitiavan-tanindrazan'ny olona fa ny tsika ahoana lasa miondrana tsokosoko makany Mayotte satria tsy vita ntsony ny ainana eto fa manepitra be eto ohatran'ny manepitra be eto Madagasikara de alao aloha hitady lalana zay zany le feo etsy sy aroa zany de azakako sika raha toka eto foana ka nyresaka hoe tikady zany teo hoe resaka hoe Japon, Madagasikara, Afrika de hoe ho an'ny Madagasikara zany ny tenenina tany de hoe satria mantsy ty resaka tikady ty miresaka hoe fandriam-pahalemana de eo ny tontolo ny resaka hoe fiainam-piarahamonina société de eo ny resaka ara-toekarena de resaka toekarena io tafiditra ao ny fambolena sy ny fiompiana de hitatsika tsara zany ho any ny teto amintsika nisy an'iny hoe fionambe tany le tery amin'ny CCI vato de hoe resaka agriculture fambolena fampandrosoan'ny tontolo ambanivohitra zao hoe sinsisa de hoe navita zany tsika paikady aty amin'ny volana aogositra 2022 zany de hoe navita paikady tena hiatrehana an'io de hoe tena nanome exemple any Afrika mihitsy Madagasikara fa Madagasikara tena manana ny hoe alamina maty-paika hiatrehana mba hahafahana ho tonga an'izany atao hoe autosuffisance alimentaire izany hoe maleo tena ara-tsakafo ny anao zao mbola plan foana avenao ataonao nefa ny olona efa tokony efa tokony mizaka an'ilay avokatra ny malagasy tsy tokony nonantsony ny malagasy ary marina ny eny amin'ny PSD hoe politika ankibo rehefa nona ianao rehefa tsy ampy vitamine tsy ampy calcium tsy ampy magnesium tsy ampy sel minéraux isan-karazany de tsy afaka miasa fa olona malazolazo ny hitanao de zay natonga ny PSD nyteny hoe politika ankibo efatra any amin'ny dadabe tsirarana io mbola toizany zareo hatram'izao antany io Eliane Bezaza fa hainy tsara zany zareo ny ao ary marina io miainga any vary ny ankotrana sinsisa fa teny fotsiny zany le hoe maleo tena ara-tsakafo ianao raha mbola manafatra vary hatram'izao afaranao daholo ty rehetrarehetra ty sa ve ny tiitsika hoe anafatra sakamalao any an-dafy nefa raha neto fa maty ny tantsaha any amin'ny faritra ambanivohitra zay ve ny tadavintsika ka resaka ambony latabatra aloha de be resaka ambony latabatra de be fa ny réalisation de ny récupération politique raha vao misy hoe fionana kely etsy de hiditra iseoseo reny miseoseo reny nefa fantatra fa tsy zany no mahavany olan'ny vahoaka malagasy zay zao tamin'ny somasa botsilady ny tenenina teo tsy teto fa iveriny eo am'izay tsika mialohany andraisana ny vahiny na somary tarara zareo dia tsy teto somasa botsilady ny tena tondimo zany de resaka hoe fanamariana fa 50 taonana fiangonana tao amin'ny FJKM Atsapandrano Philadelphie izy io zany dia ao anatina synodam-paritany voaforona synodam-paritany farany zany izy io teo anivon'ny FJKM dia any ambanivohitra lisy fa zao lehibe zany fiangonana zany so tsika mantsy eto Antananarivo rehefa mietrehitra any ambanivohitra de hoe any anaty ekatany zany de any fa ety any lehibe zany ary tena tsara tare ary tena niezaka ny tao an-tanàna sy ny zanakam-pelezana dia fampandrosoana ny asan'Andriamanitra moa zany zay hoe io ny trano mijoalajoala tsara be le fiangonana fa laya fiangonana olombelona ihany ko de ilaina miaraka mba hoe tsara ao anatin'izany ary ny olona ny tanàna any de tena hoe mirahina tokoa tsy very lay fihavanana malagasy hafa ny eto Antananarivo
eto zany de fampitsikelo de mifosa de mifampitakla vao mananina kely de kapaina zany fa ny any ambahavohatra ary zay tena mbola hoe ato ngezabe ho any Madagasikara fa tsy hain'ny mpitondra ny mampiakatra an'izany sy hoe mikarakara an'izany any ambanivohitra tompoko de tena eo ny fihavanana tena iainana isan'andro zay nga tany natory tany amin'ny hôtely tsisy hôtely any fa tany antranon'olona zay ny natory omby anakefatra ny eo ambany sy de misy kisoa de misy akoho de ato ambony mba misy efitra tsy mampanina tsy mampanina zany to zay ny natory tena tonga de fiainana tsisy hoe mizesta na ohatran'izany fa zay le fiaina de miaraka amin'ny rehetrarehetra izany de zay aloha zany momba an'iny fa isika eto miteny hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo zay na vita planina tena milay be aza le inona fivoriana teny amin'ny CCI vato ve ny tontolo ambanivohitra de ino no entina any amin'ny sehatrizam-pirenena nefa fantatry ny vahiny ny zavatra misy eto fa tsy mihinan-kanina ny gasy tsy mihinan-kanina ahoana volana aogositra any aminay ao Sabonamy ao Sabotsana Mena misy 700 ny kapoaka ny vary vao volana aogositra de ohatrinona zany ny kapoaka an'io amin'ny volana novambra sy desambra sy janvier de nanontaniana fa ahoana ty varina reo 700 aka miakatra ny freka vo hoe niakatra ny lasantsy sy ny gazoil mba misy mahafantatra ve zany de zany ve tsika natao hoe maleo tena ara-tsakafo fa tao am'le tanàna am'izay resaka fampandrosoana am'izay zay aloha zany le resaka fivavahana fampandrosoana ny asan'Andriamanitra fa teo am'le tanàna am'izay de tao toerana tena mamokatra satria 30 kilometatra mialana Ambatolampy le atsapan-drano de lalatany de hoe le lalana io efa navozana ho ny aza heritaona zay ozany olona atao fa simba sahady de bisikleta no andanana any de misy minibus kely ihany fa fatratsonjo zay reny le minibus kely reny fa amin'ny maraina misy fa taxi moto no tena mandeha fa tsy le taxi moto koa tsy ohatran'ny aty fa lizy somary avoavo zany motocross de lamba le matanjatanjaka reny fa tonga de tainginy 4 tainginy 5 ny sécurité am'zany tsy ana fa de hoe zay aloha no zava-misy de iainan'le olona ny frais zany ianao raha vao tainginy 4 olona 4 ny eny ambony le moto de frais zany eo amin'ny 7,000 isan'olona tena moa zany tsy nazaka an'izay satria ny tena koa vao avy tsy salama de aloha zarero ano andeha 2 alina nalainy 100,000 lalana 30 kilometatra latsaka kely Ambatolampy Tsapandrano lalatany io 100,000 francs no nalohan'ny tenanay tam'le zay nandeha moto ka zay iainana mihitsy ahoana zany fandehan zany zany ve no iainana de tena hoe mivelona mitady vola ho amin'ny frais am'izay fotsiny fa eo amin'ny fikarakarana amin'ny fambolena tena hoe tsy lafitra ne zany Tsapandrano Ambatolampy zany tsy lafitra zany ato anatin'ny faritanina Antananarivo zany any amin'ny faritra Vakana Karatra zany na misy tompona andraikitra daholo na ara-panjakana na niny fa mifampandrosoana any soavaly miatobilina ny vahoaka any soavaly miatobilina tsy hoe mampitany olona amin'ny biby akory fa fomba fiteny zany fa tena midemerda ny olona zoma tsena de tonga ao daholo miakatra ny ovy tonga de camion be ny tonga ao de vidiny le mpanangom-bokatra am'izay tiny satria lalana jana de olona tatsava any 10 kilometatra miala n'le Tsapandrano ny tonga ao vahoaka be tao de entina ny vokatra fa ny vokatra de isan-karazany fa ilay tatsazany tena mpamokatra de tsy mahazo nyvalika sasarany fa mpanambola ny mpanambola avy any amin'ny faritra fa manana camion mandroka an'izay tianao de mametraka amin'ny vidiny inona fa tsy ohatran'le vanila ihany mametraka amin'ny vidiny hoe zao no tiany tsy afaka le tatsaka reny legioma le tonga ty akadin-dratombo sy ny anana reny avany daholo reny raha ny resaka ovy de ahoana ho zany nareo ka inona moka zara raha mba misy de io zany no ampifamenonao de miopy kely de ohatran'izany nefa raha tena ampivoarina le izy raha misy manosika misy mikarakara zay anjara amin'ny fanjakana zany fa tsy hoe ianao zany mizesta rehefa misy hoe fivoriana any amin'ny sehatrizam-pirenena dia de hoe ahoana anao fipetrany zay le izy raha ny fahaleovan-tena ara-tsakafo tokony ho vita io fa lany amin'ny zavatrafa ny fotoana lany amin'ny zavatrafa ny fandaniana araka ny tenin'ny FFKM hoe ajanono ny fandanidaniam-poana
de nefa ny zava-misy a eo misy malagasy mpiray-tanindrazana aminao tsy karakarainao zay ohatsy hoe olona noho ny tantara fa zay ny ainan'le izy ary tany fa betsaka ny vokatra any hatramina tantely ina le tantely le tena le naturelina tsara eny fa tsy oatra ny tantely ny taninareo hoe siramamy gasy neny dralasa zany tapohan'ny ranonampango zany ny tantely ety fa any tena le hoe d'origine mihitsy ny hoe tena ny tamimbary sisy tatasika be fa dia zara raha miaina ilay any ambavoatra moa tsy tianay loatra tia miteny an'ity hoe tambanivohatra ity tsia malagasy tsisy an'izany ambany sy ambony zany fa malagasy reo fa reo tantsaha zay malaza azy ajanona any zany hoe tambanivohatra zany fa reo tantsaha mpamboly sy piopy de tena manana herim-po fa any amin'ny aingitraingitra no mahamaika any tompon'andraikitra eto amintsika zay le izy zay fantana makany raha tsy mihinonareo ary zao ny tenen'ny olona aloha tonga de itsiny eto aiza ranga président Marc Ravalomanana fa tsy ohatran'izao zay raha izy ny teo ary efa teo moa izy dia tena tsy ohatr'izao ny fiainanay tam'izany talohan'ny 2024 tantsaha io miteny io de any zao de misy itendra hoe zay ndray akana zay ndray io na tsy zay ndray zay ny zava-misy zay mitatitra ny zava-misy avy any fa azo atao tsara ny mampivoatra ny tantsaha fa ny fikarakarana azy sy ny fandrosehana azy no tsy araky ny tokony izy tsy hoe tsy araky ny tokony izy fa tsy izy mihitsy fa récupération politique sy tengenanao fotsiny izy amin'ny resaka politika rehefa tonga amin'ny fifidianana de hoy aho hoe amin'ny vanim-potoana fifidianana ve mba misy tompon'andraikitra tonga ty misy mihitsy de miteny an'izao atao an'izao ty atao an'izao ty atao an'izao ty nefa ny amin'le toerana ankoatran'izay misy volamena de misy vazaha malagasy manifana mahita misy kokoa zany satria fa eo le fahaizana amin'le manifany noho nylay hoe azon'le vahiny zany ny zava-misy mandeha kely eo de tonga any Tsinjorivo misy rova zavatra tena hoe tena raha vita zany ny lalana de afaka nefa le toerana na dia tanetran'olona tsy misy ny hotely fa raha vita ny lalana afaka manangana hotely afaka manangana an'izao zatra rehetra zao de mandroso ilay tanàna izany zay ny momba an'iny ka iny ty le hoe autosuffisance alimentaire ty tsy tenitenenina fotsiny zany fa mila asa ary le asa de aza lanina amin'ny zavatra rendrarendra ny vola sy ny herim-pon'ny malagasy fa mba ampiasao amin'ilay zavatra tena hoe ilainy ny malagasy États-Unis sy Russie tompoko fambolena sy ompiana no mampatanjaka azy nefa izy 4 millions ny sinoa 4 milliards fa fambolena sy fiompiana ary ny ambanivohitra any Chine de mitovitovy amin'ny ambanivohitra ty amintsika zay efa tany intelo fa mitovitovy amin'ny ambanivohitra ty Madagasikara ny any ary fiainana any amin'ny Aziatika eo koa hoe maromin-drazambe atsika avy any Azia dia tsy de mifakaiza loatra amintsika fa ny anazy ny any ambanivohitra miaina tsara fa tsy ohatran'ny aty ny aty amintsika atao fakambato ho avy ndray zao ny fifidiana io de jereo tsara ne vao misy hoe projet na ohatrany de vita amin'ny 2023 Jeux des Îles 2023 Coupe du Monde amin'ny basket 2023 atotonao daholy 2023 iza ny japeny io de ho japiana foana ve le vahoaka malagasy tanora malagasy ho japiana foana ve le vehivavy malagasy ho japiana foana ve le mpanao asa tanana malagasy ho japin'ny mpanao politika tia tena zay le izy fa ao anatin'ny mpanao politika ihany koa nefa de misy ny tena tia tanindrazana ao anatin'ny mpitandro ny filaminana zay mahafantatra tena misy ny tia tanindrazana ary intègre ohatran'ireny hoe télébéorique reny misy eny miresaka aminay officier ambony hoe io tsy zay io randry fa misy zay manao zay tompon'andraikitra any fa raha izay manokana aloha tsy zay io zay le izy fantatrareo ny tiana ho tenenina ka izay zany mba tsara ho fantatsika tsara hoe
ity Madagasikara ity tsy tokony ohatran'izao mihitsy no fipetrany. Fampitehana mihitsy n'le Madagasikara. Zay ny fahitana azy aloha zao. Pitehana. Ho hitantsika eo ny taux de scolarisation amin'ity. Manoloana an'izao fahasarana an'izao. Aty amin'ny ville raha mitabataba. Fa vao mainka ny any ambanivohitra. Ary zany atsapan-drano Ambatolampy zany tsy lavitra ho zany. Mbola tsy lavitra zany fa raha vita goudron io lalana io tsy inona fa tsy ataoko hoe tena atsasakadiny 45 minutes. Atsasakadiny io raha 4-4. Zay le izy zay. Fa ny finiavana no tsy eo. Eny ary. Eto misy vahiny tonga eto amin'ny MBS Radio Mada. Ho raisina avy hatrany ary ny vahintsika ho vatsika kely ny style. Tsy izano anolotra azy. Fa aloha tonga de izy no anolotra ny tenany dia avy hatrany dia omeny ny lohahevitra zay ho teneniny dia hoentintsika ny resaka miarabanao ary iza moa ianao dia avy aiza. Miarahaba namana tsy vaovao tsolo ianao raha fahitako anao fa niakatra teto ndao ary. Miarahaba namana Faniry. Namana Rina eto amin'ny plateau miaramonja. De miarahaba koa namana Mera Soakely zay vao avy koa any faritany Tiliara. De miarahaba namana Pitanjanomasina any mijery zao fiaraha miaramanondra zao. Ao koa ny teknisiana ambadika ao de misy vaovao tokoa zany namana Rina satria ianao aloha iza. Na izao mao zay mahafantatsy namana Tony filohan'ny tanora tsy miasa eo amin'ny faritany Tiliara. De izao mako manketo matetiky fa imo tenena iny hoe misy fotoa itenenana de misy koa fotoa anginana. De ny vaovao misy zany mikasika amin'ny ao amin'ny mpianatsy université ao Tiliara ao mikasika tsy fahazoan'ny bourse. Manday io. Manday Tiliara io mikasika amin'ny tsy fahazoan'ny bourse. Anao na fivoaran'ny fihetsiketsehanao. Fivoaran'ny fihetsiketsehana. Mpianatra. Teritsa ny mpianatra satria rariny tsy hitsy ny mpianatra la teritsa. Satria izy io mako fitakina marina zany ny ataon'ny mpianatsy université ao Tiliara. Ireo polisy zandaro sy miaramila ireo zany laha vao misy hetsika atao amin'ny mpianatsy université ao Tiliara sy tokony handatajany mpianatsy. Satria ireo mpianatsy université Tiliara ireo raha lahin-drozy, anadibavin-drozy, zanjin-drozy ka sy tokony halatsaky ny raha ny mpianatsy université ao Tiliara laha vao misy zany fitokonana sy fihetsiketseha zay atao mpianatsy université satria rariny tsy hitsy ny ireo université ireo namana Rina raha vao manao fihetsiketsehana satria bourse ny takeny. Izy mpianatsy eny ary sahirana ao koa ny bloky simba, ny trano atoriana, ny WC simba. De rariny tsy hitsy satria ny fitondram-panjakana amizao mako tena tsy jerevandreo zany ny université Tiliara ao amizao. Tena mampalahelo ny mpianatsy université Tiliara mitsika miresaky zao namana Rina. Resaka bourse ohatrany tsy hoe ohatrany fa nisy listra avoaka de nisy mpianatra hoe ahoana zay tsy tafiditra ao dia misy ihany koa le resaka validation na diplôme zany ohatrany fangarongaro daholo de fanamboarana box. Zay zany nahatonga androzy tsy maintsy fa maninona le listra no hoe misy mpianatra tsy tafiditra. Izy io mako namana Rina izy io zany lefa ministèren'ny fampianaram-bony tokoa zany no tena misy problème amin'ny raha io tsy mahavoafehy io université io. Fa laha vao ny voafeny zany io sy tokony ho nisy zany foity resaky tsy fahazoa bourse sy resaky liste zany laha vao nisy ny voafeny io université Tiliara io. Tena mampalahelo ane ao namana Rina ny université Tiliara ao laha vao jerevanao zany na bloc trano misy ny mpianatsy ao tena tsy zarizary. Tantara hoe inona ny ao anatiny ao? Ao anatiny ao zao na ny WC zany tsy zarizary. Tena hatsa-mitôlo zany tsy misy mitafo lanitra ny bloc ny mpianatsy université Tiliara. Trano tsy misy tafo? Trano tsy misy tafo. De sady trano fatorina. Trano fatorina sady isasana. No isasana. No isasana. Mandraisam-bahiny. No ianarana. Izy ireo tsy avy ao Tiliara fa misy avy amin'ny faritsy Tananarivo, misy avy de anisany mampalahelo mihitsy l'université Tiliara namana Rina mitsika miresaky zao kanefa manao fihetsiketseha koa rozy avy koa ny tafika ao Tiliara ao ny zandaro ny polisy dia tsy rariny nataondrozy mandatsaja ny mpianatsy université Tiliara. Tena mandatsaja tena mampalahelo kanefa ireo mpianatsy université ireo ireo ny ho avy ny Madagasikara. Sy tokony ataony mpitandro filamina hoatsany ankilaba hoatsany io zany ny zanaky Tiliara ao amin'ny université Tiliara fa mampalahelo. Fa laha vao manao fihetsiketseha izy tokony avela satria rariny tsy hitsy ny fihetsiketseha ataondrozy ao Tiliara.
Ohatran'izay zany. Fihetsiketsehana zany tsy tokony isy raha ohatra hoe milamina daholo ny zahatra rehetrarehetra, milamina ny trano, ny bloky, ny listra tena hoe mazava tsara fa tsy milamina mato mihetsika. Tsy ho nisy le fihetsiketsehana laha nilamy zay. Ary io bourse io any namana Rina tamin'ny fitonjana Ravalomanana na Didier Ratsiraka tsy nisy université tsy nahazo bourse zany. Tamin'ny président Hery koa faraparatra ohatra. Nandeha milôny tsara ny bourse ny mpianatsy. Tena nandeha milôny. Fa am'izao fitonjana zao zany tena misy fuity mihitsy zany. Io tsy université, tsy mpianatsy université ihany. Fa maro ny piasa, namana piasa tena mikaikaina hoe amin'ny resaky tsy fahazoany karama. Tampatampaky na ireo mpampianatsy ireo. Mpampianatra koa tratra koa. Mpampianatsy koa tsatsy. Ao koa ny suppléant koa fa mampianatsy anaty 3 tao efa 4 ans, 3 ans, 2 ans mbo tsy encadré. Tena mampalahelo zany namana Rina. Ka noho izany zany tokony ho jerevany fitonjam-panjakana zany le mikasika amin'ny université Tuliara mpianatsy manao grevy aloavinareo tsara ny bourse ny mpianatsy université Tuliara. Ka ty resa-bola amin'ny fampianarana ty mantsy tsy nareo an-Toliara ihany fa eto zao haina hoe mpikarakara ny fanadinam-panjakana de menimenina ihany koa vacation sy ny sisa. Fahitanareo azy misy ve vola sa tsy misy sa hoe misy fa tsy fantatra zay alehany, inona mba information, inona mba vaovao azonareo mahatonga an'izany hoe tsy fandoavam-bola zany tratra ny mpampianatra, tratra ny iarany zany ihany koa ny mpianatra ty amin'ny tontolo amin'ny bourse. Mikasakara-bola namana Rina. Mba nanao fanadiadina ihany ve nareo ohatra any toerana hoe ahoana ty? Le fanadiadina zany misy. Fa le problème be amin'ny raha io mako izy teneniko teo iny namana Rina hoe tsy voafehin'ny ministère ny fampianaram-bony mikasiky io mpianatsy université io. Fampianarana ambony égal fanjakana. Fanjakana. Gozy amin'ny gouvernement tao zany. Satria laha tokony nalefandozy io vola io misy. Ary raha io anefa anaty kitapom-bola am-panjakana io ary voasoratra ao e. Io bourse mpianatra. Tsy zavatra vaovao be de latsaka any an-danitsany. Fa zavatra fa hatzay. Ka sy tokony natao sangisangy zany ny bourse mpianatra satria ireo mpianatsy ireo zany manao ny any tsy ho zavatsy ary ireo iny koa vidiny sakafo iny amin'ny fiainany, karakarany fiainany ka sy tokony natao ambany zavatra namana Rina. Ny vola misy tokoa. Fa tsy hain-tena ny manodikody azy ao, tsy hay na ministère ny fampianaram-bony manodikody azy, tsy hay na ao amin'ny responsable ny volany ao Tuliara amin'ny bourse mpianatsy manodikody azy. Misy enquête mazava tsara zany momba an'io. Mila atao enquête zany raha io alamy fotony tsara hoe tsy tonga ho azy le resaky grevy io fa tokony arahany fanjakana maso tsara. Tsy université Tuliara avao fa nahatry amin'ny université manera Madagascar zany sy tokony atao ambany zavatra. Zay zany mikasika amin'ny université Tuliara namana Rina. Grevina université ty fa miverimberina foana tsy tany ihany fa taty Antananarivo nisy, tany amin'ny faritra hafa nisy fanontaniana apetrako aminao zany ama hoe zanaky Toliara anao efa taona zay efa teo zany ty régime ty resaka problema na université mbola tsy voavaha foana sady miverimberina. Ahoana ny fomba fahitanao le fitantanana ny fanjakana mihitsy, fitantanam-bahoaka eto Madagasikara, ny exécutif voalohany amin'izany aloha dia ny gouvernement. Ahoana ny fahitanao azy le gouvernement aloha fa tsy haiko efa nikitiana indimy sa impiry zay aloha. Raha zay aloha ny zava-nisy, tsisy mamoronytsika. Olo voavahany ve olana io raha fomba fiasa? Io namana Rina tsy voavaha. Satria nahoana? Tsy voavaha io satria izao ane afaka 12 vola eo nefa ho avy ny fifidianana. Fifidianana président de la République. Nanomboka fa misy 3 tao sy tampiny ve tsy voavaha dia ahoana afaka tao ray zay ve fa ny zavatra teneniko amin'ny vahoaka malagasy zany aoka tsy ho voafitaky tsika lafa tonga ny 2023. Tsy ho voafitaky hoe varaka poky raiky na t-shirt na raha fa ny ho avy ny taranaka faramandimby amin'ny ty firenena ty no jerevatsika. Tsy voavaha io namana Rina satria la ny voavaha io fa ny voavaha tamy 2019 reny na mahana azy. Sady io gouvernement to na ovanjato manarivo tsy mahavoavaha satria izy io mako namana Rina io problème io fitonjam-panjakana amizao teatena. Tokony ny vahoaka malagasy zany ro jerevany mialoha.
Zay zany tokony ho jerevana ny vahoaka malagasy, indrindra moa fa ny tanora tsy miasa, mihamaro na ny tanora miboaka eny amin'ny université, sarotsy ny ahitahany asa. Taninandro fotsiny Taninandro fotsiny, tsy manao dômy, manao rami, tsy mahita asa kanefa manana diplôme maîtrise izy am'zany, manana licence. Ka zay taoko hoe mila zany atao zany resaky fikaonam-pirenena io ny hamahazy malaky laha jereva fitondram-panjakana, indrindra fa Andriamatoa Anjirajoely laha hitondry ny vahoaky. Satria am'izao mako vanim-potoa misy antsika neniko zao mako namana rina tena mafana ary tena crise ny vahoaky. Indrindra fa ny tanora mihamaro ny tsy miasa. Efa mifitrana am'teny hoe tsisy crise eto fa stabilité no ilaina, zay ny teny zareo. Ka ireny resaky diplomatie politique atao président Anjirajoely reny. Eto Madagasikara eto misy crise. Fa tsy hoe tsy misy crise zany. Toliara ohatra mbola misy zahatra hafa koa resahany io mantsy. Misy crise eto Madagasikara na manarina. Crise ohatsy crise ny vidim-piainana miakatsy, ana Toliara zao ny vidim-piainana miakatsy am'izao. Ya, tonga de resantsika reo ahoana ny fandeha. Vidim-piainana Toliara zao miakatsy am'izao, ny vidim-bary any miakatsy, ny vidy materiel karakara am'trano miakatsy. Ino moa tsy mampisy crise eto Madagasikara? Mety angamba marina ihany teny Filoha Anjirajoely na manao zao hoe tsy crise satria rozy ao ambonimbony ao manko mety tsy mahita Madagasikara hoe tsy crise. Fa ny vahoaka maliniky zany mahatsinjo ny fiainana hoe fa mafy zao, fa tsy haiahina sasy zao. Satria ny vahoaka malagasy zany, ny vahoaka madiniky na niboahany 25 000 francs zany am-posiny fa sarotsy ny ahitahany zany. Fa misy crise eto, raha mahita zany namana rina. Misy eto. Sy tokony hafenifena Andriamatoa Anjirajoely zany crise zany a Madagasikara eto fa tokony ho teneniny amin'ny mpiara-mambonantoka ny velany. Ny ao anaty fitondrana koa raha tasany olo hoe misy crise satria hita hoe misy tsy fanarahanao na de afempenina. Misy ohatsa zay koa ao amin'ny fitondrana na ao amin'ny membre du gouvernement. Io zao mahita tena amiana manjera amin'io gouvernora Laotsamangoro. Tsy tena manko fa io koa suite vaovao any, tsy ahoana koa manko ny ijereva Andriamatoa Anjirajoely io. Amin'ny any manjera zao misy vaovao hoe gouvernora ny Laotsamangoro. Misy fuitiny hoe mikasika am'le hoe vazahana mitahiraky teto Madagasikara, de anjaranareo fitondram-panjakana zao mijery hoe ahoana koa ny fanapahan-kevitsy hojerevanareo fa fahambarako any Madagasikara zao laha vory zavatra mitombona. Ka ny enquête sy ny fanadiadiana hoe ilaina eto amintsika hoa misy ny rafitra hoe mpanao fanadiadiana fa tena manao ihany zareo. Ohatra hoe ny resaka hoe inspection générale de l'État, fa rehefa vita le izy de miakatrakatra ny ananiny de tsy hita le suitiny. Verina kely ao Toliara Andriamatoa Tony, ianao moa zany filohan'le tanora tsy anasa. Zao filoha tanora tsy miasa eto Madagasikara. Eto Madagasikara mihitsy. Toliara ihany. Efa taminy ianao ny vahiny voalohany teto nefa tsy anasa. De ozy ianao hoe tena mietsiketsika mihitsy de mbola tsy anasa ihany ianao hatramin'izao de ahoana tena tsisy mihitsy ve zany le fomba ahafahan'ny tanora mahita asa. Io moa namana anaovana orinasa hono ao Toliara zao hoe anaovana orinasa anaova. Voaingana indray zao mpitondra ny tenen'izay satria ny mpitondra voalohany eto amin'ny firenena hoe nahazo trophée. Resaka orinasa azy tsy haiko raha eniny taony. Henoko iny ka. Nefa nareo tanora tsy anasa any Toliara. Efa mataonany zay de zao anao mbola tsy anasa ihany sy ny namanao manera Madagasikara tsy anasa. Tsotra ny zavatra contradictoire fanipaka ve zany. Trophée atsy azo hoe anao orinasa anao nasa signa nefa nareo eto fa volombelona. Izy io zany namana faniry misaotra am'le fanontaniana, namana rina am'le fanontaniana misaotra tena anasaka fa le tanora tarihiny tena mampalahelo. Ary zay zany mahatongahy mijoro hatramy farana. Zao zany tsy voavidim-bola, tsy voavidy place. Zay mahatony ahy zay. Fa ny namako zany ny jerevako ireo namako tsy anasa maro zany ny hatapavoaky ireo ro tarigetsako. Tsy ahoana moa namana rina tena omea place mahazo toera tsara kanefa ny namanao efa diranovana. Anisany na ny eritseritsinao manenjika anao am'izay. Anefa ireo tanora reo zao mifidy reo. Avy ny fifidianana mifidy reo tanora tarihiko reo. Ary tena mampalahelo amindro zany rozy maro mana diplôma. Tena mitaninanjo. Ao moa ny tsy mana diplôma. Mandray siklôposy ny asany efa tsy mana diplôma de manao jiolahy sasany. Manao jiolahy ny sasany. Jiolahy intellect. Ka noho izany zany namana rina, io zany laha ny tsara fitantanana ny fitondram-panjakana eto Madagasikara.
Ny sokatsy ny orinasa tao Toliara. Maro ny orinasa zay nitenen'ny filoha Anjirajoely tao Toliara ho nisokafiny kanefa ziska amizao tsy misokatsy. Laha nisokatsy reo mety ho nihafany tsy fiasan'ny tanora ao Toliara. Fa nisy orinasa zany tao taloha tamin'ny fitondrana tany aloha fa amizao mikatona. Nisy orinasa tao tamin'ny fitondrana taloha. Ao Simatex. Ie. Ao Toly. Ao Endosima, Hasima, fanamboara hasy. Fa nikatona reo kaireo zany ho nisokafy Andriamatoa Anjirajoely. Fampanantenana zay. Fampanantenana taony zay. Tamin'ny élection présidentielle tamin'ny 2019 zao nananaovany zay. Tapitra amin'ny volana Aogositra ty 2022 tamin'ny élection propagandoviny izy nyteny zay. Tamin'ny 2019. 2019 2022 zao tsika volana ho nisokatra sa tsy nisokatra reo. Tsy nisokatsy. Izay zany namana rina zany ny problème ny tanora amitsika miteny zao. De misy tonga de hitsina amizay hoe miteny ny tanora any Toliara miteny hoe tena tsy tafavoaka ty raha tsy miveriny dada de misy mitaraina hoe dada maty zay sy ny sisa fa nandeha tany moa ny président Marc Ravalomanana tamin'le hoe avoavina akany izy de ndrotsaka ny orana zay tadidiny taona iny tadidiko iny ka tena verena fa maty zay jaly zay sy ny sisa ino mahatonga ny olo tena zay le olo zany aloha tamin'ny fitonjara dada zany tamin'ny fitonjara Ravalomanana mba nihainy ny fiainany ny azoazo. Samy mamorona fa zany ny teny avany. Zay zavatsy anisy. Le olo ne misaina namana rina. Ali tamin'ny fitonjara Ravalomanana zany le olo mba niazoazo ny fiainany. Na ny vidim-piainana mba niazo. Fa intany zany amin'ny fitonjara misy zao ny vary ny 700 ny 300 tamin'ny fitonjara Ravalomanana lasa 700 amizao fitonjana misy zao. Fa 400 fa 400. Fa sarotsy zao amizay. Fa sarotsy am'le vahoaka malagasy zay mitsongo vohoma zao zay. Fividiam-bary 400 zay zao fa sarotsy. Izay zany mahatonga le olo miteny hoe allo miverena anao dada hainy le fiainany tamin'ny fitonjara Ravalomanana nefa mba niazoazo hainy ny fiainany tamin'ny fitonjara Herajanoro Mampiano fa mba niazoazo hainy ny fiainany tamin'ny fitonjara Didier Ratsirika fa mba niazoazo fa amizao zany tena fa mbozo ny rano ary fa tsy hainy ny ahinana amin'ny vidiny zavatsy eto Madagasikara. Io zao misy zao sambo zay nomeandro Jalala sambo ny Japonais zay misy roapolo mihaza mifaritsy Antsimo Antsinanana iny zao sy tokony omea permis na sy tokony hankatoavy ny fitonjam-panjakana zao sambo Japonais omea lala mihaza zao. Hitanareo any zany misy an'izany misy kanefa tsika Madagasikara eto maro ny mpanjonotsika. De ahona le mpanjono zany le teratany malagasy le mandeha lakana sy ny any hamotiky ny mpanjono vahoaka malagasy zao reo Japonais omea lala hihaza hanjono eto Madagasikara mifaritsy Antsimo Antsinanana ty satria ny mpanjono Japonais ane namana rina avolenta ny fitaova reo tsy zao tsy mino eto hoe tsonjo na zanga no alany eny amin'ny ranomasina eny fa ireo mpanjono Japonais reo misy appareil reo tsy hainao na zavatsy hafa ho jono iny eny amin'ny ranomasina misy appareil manao détecteur lazany azy ka sy tokony hankatoavy mpanjakana zany indrindra fa ministère ny jono ireo sambony Japonais hanjono amin'ny faritsy Antsimo Antsinanana hitanareo mihitsy hoe tena reny misy sambo vahiny de le mpanjono teratany malagasy miafiafy fa ny nandeha amin'ny any amanjera raha zavatsy zay namana rina ary efa nitenenindrozy tao amin'ny any amanjera hoe ireo sambo Japonais mihaza reo hazan-dranomasina reo omea permis omea lala hihaza eto ka raha zay zany namana rina de mbola tsy na dia mihaza reo mpanjono Japonais reo atsaharona aloha fa hamotiky ny mpanjono vahoaka malagasy reo satria ireo Japonais reo ane olo manana appareil reo olo dangereux ny avolenta ny zavatsa entireo manjono manana fitaova reo. Misy arany sambo hoe sady manjono izy tonga de fa usine ao anatiny tonga de fa miodina de fa vita amin'ny boîte de fa lasa mamotiky ny mpanjono malagasy zao zay namana rina. Nisy fampanantenana hony natao tamin'ny de ataoko hoe onano fa zatra eno zany nisy fampanantenana natao tamin'ny mpanjono teratany malagasy zany le mpanjono neti-paharazana zany da tamin'ny fotoana tany aloha tany mba misy hoe eo zany mpanjono vahiny aloha zany efa hoe Japonais na ino efa mampimenimenina le teratany fa mba inona mba fikarakarana ny reto le teratany malagasy ny mpanjono mba hitanareo ve mivoatra ny fiainany satria efa mataona io ny mpanjono malagasy namana rina tena tsy misy fikarakarana ny tenany no mikarakara ny tenany mividy harato izy manamboatsa laka izy ataony ny hatsara ny fitaovany fa tsy misy fitonjam-panjakana mikarakara ny mpanjono malagasy
Nefa rehefa tonga ny fifidianana dia io Lafa tonga ny fifidianana manjamby anjarany ireo olo-mpanjony malagasy ireo amin'ny fifidianana. Ary maro izy ireo. Maro izy ireo. Ary eto koa zao mamepetsy koa mikasika amin'ny toliara bazy io. Ao ka tsy hankatoavinareo amin'ny fitondram-panjakana io bazy toliara io. Nga io mbola mitofona trano. Fa misy andian'olo sasatsasany miteny hoe hankatoaviny vahoaka ao toliara ny toliara bazy. Olo voakarama reny fa zao miteny matetiky eto amin'ny plateau Miaramanondra fa io toliara bazy io zavatsa mamoha fady io. Zavatsa mamoha fady io ao ka tsy hankatoavinareo amin'ny fitondram-panjakana fa orinasa hafa ro velominareo ao amin'ny faritany toliara fa atsaharonareo io toliara bazy ao toliara io. Tsy de voafitaky nareo amin'ny fitondram-panjakana ao hoe misy olo voakarama de manao déclaration hoe fankenina ny vahoaka eto toliara ny toliara bazy. Tsia, tsy hankeniny vahoaka toliara fa misy olo voakarama sasasasany ampiteneny de miteny jereva miana manjera hoe fankatoaviny vahoaka toliara ny toliara bazy. Hotsan'izay zany namana rina satria zahay zao amizao mitsika mitenina zao namana rina ialana tsiny aminao satria fanaharitsary tsy nahatongavanay teto amin'ny plateau Miaramanondra satria anisany mba mijery ireo tanora tsy miasa ireo manera Madagasikara ny tenako. Satria fa ho avy ny fifidiana 2023 zao tsy ho voafitaky sasy satria tsy indroamanitsy ny ranon'ampango. Satria ireo tanora entiko reo zao maro reo ary mifidy reo amin'ny fotoa fifidiana 2023. Zay mahatonga azy tsy maintsy miteny zay zavatra tsy mety amin'ity raha ampirenenay eto Madagasikara ty. Io zao io Amagrobeoririky zao tokony omean'ny préfet alala zao ny RMDRM zay hanao fihetsiketsehana fivoriana eny Amagrobeoririky. Tsy teo ihany fa na tany amin'ny faritra. Na tany amin'ny faritra. Tsy tokony hasiany fisakasakana satria zony mpanohitsy zany, fanohan-kevitsy zany. Matoa izy manohatra de misy dikan'izay. Matoa izy manohatra de misy antony zay, misy zavatra ho teneniny zany. Zaly izy, nony izy, manitra izy. Eto zao de manao miteny amin'izay matao préfet. Aza alefanao any Antanjombato any ny RMDRM. Sy antoko-panohitsy zay hanao fanehoan-hevitsy ao Beoririky. Fa toeran'olo manokana io, ao no tiany hanehoan-hevitsy ao Beoririky de mo alala ao izy maneho hevitsy. Satria raha ny mpanohitsy anaty lalam-panorenana ny fanoherana tsy maintsy miteny le olo amin'izay zavatra tsy mety eto Madagasikara. Hotsan'izay zany namana rena. Mamaraparana antsika satria mbola misy namanao anankiray hiditra eo izy moa mbola iresaka tsy fandriampahalemana sy ny zavatra maro samihafa misy zavatra antranga koa tao ilakaka tao dia namanao ny teny an'izay raha ny fandaminatsika. Raha misy sahatra tsy voateny ara mbola tianao amafisana dia fotoana zao sady mamarana ianao re. Eto zany zao namana rina de miteny fitondram-panjakana. Ao ka halalaky ny fanehoan-hevitsy eto Madagasikara, tsy sakatsakana. Na iza haneho hevitsy amin'izay zavatra tsy mety eto Madagasikara, tokony halalaky. Fa tsy tokony hasiany sakasakana. Zay no mampisy ny demokrasia eto Madagasikara. Ary io fifidiana 2023 io mba hangarahara tsara, ary ireo president fokotany reo tokony ho fidina reo. Tokony ho ny vahoaky zay ao aminy ro hifidy ny fokotany zay misy azy fa tsy ho tenjey de hapetsaky eo. Raha zay fa teneniko sanandro amiana manjera eto Madagasikara, tokony ho fidiny vahoaky ny president fokotany fa tsy apetsaky potsiny amin'ny toera misy azy. Satria ny president fokotany anisany mikarakara ny raha fifidianana koa namana rina. Hotsan'izay zany le na tsy raha mpifidiana raha hoe ny fiainana isan'andro amin'ny fokotany de tokony olona fidim-bahoaka hotsan'izay zany le izy. De any Toliara tena hita mihitsy mifetraka azy. Ana Toliara any tena hita mihitsy zany. President fokotany tena apetsaka eo fa misy eo amin'ny 7 tao, 8 tao, 9 tao eo apetsa eo fotsiny izy tsy misy olosolo. Tsy mifidina. Tsy nifidina. Ka tokony ho fidi zany zay. Tokony fidi zao president fokotany zay fa ireo president fokotany reo anisany manana poids reo amin'ny fokotany misy azy fa tsy tokony hapetsapotsiny. Ary ho hainareo ny vahoaka ao Toliara dia eto zao mba miresaka anareo tanora namana tsy anasa ao Toliara, indrindra moa fa anareo eny amin'ny université ao Toliara. Mampahera anareo ny tenako satria olombelo toanay anareo ary zonareo no mitaky bourse amin'ny hatsimbohan'ny fianaranareo kanefa dia sahorana zany ny présidence teny
izay mba anisany manao ny any tsy ho zavatsy amin'ny vahoaky manera Madagasikara, manampy ny vahoaky manera Madagasikara, sahorana koa président Ravalomanana zay manao ny any tsy ho zavatsy na dia misy aza sakasakana dia tsy kivy ny président Ravalomanana namana Rina fa mbo manao ny any tsy ho zavatsy ary tena manome hery ny vahoaky manera Madagasikara dia zava-dehibe zany zavatsy ataony président Steny sy président Ravalomanana zany dia mankasitraka anao namana Rina satria hisy namana mera koa tonga eo zay avy any Toliara mera Soakely tonga eto dia hanao veloma manjam-piaona ny vahoaky manera Madagasikara tsy ny tenako fa amin'ny herinandro ambony misy vaovao sy maintsy teneniko eto amin'ny plateau miara-manonja fa aza miala ny miara-manonja nareo fa mijereva matetiky fa miara-manonja dia misy vaovao manome vaovao nareo sanandro eto amin'ny plateau amin'ny radio miara-manonja dia mankasitraka namana Rina. Eny ary ianao no akasarana dia omendalana ianao ary isaorantsika i Tony izay filohan'ny ambanan'ny tsy anasa eto Madagasikara. Izy moa zany tsy mitazapotsana fa jery andreo namana izay tsy anasa eto amin'ity firenena ity. Be dia be ny zavatra nyteneniny teo fa dia hoe zavatra tsy mandeha amin'izay loniny no misy eto amin'ny firenena dia izy avy any Toliara dia nitantarainy ny zavatra misy any Toliara zay no tena zava-dehibe zany ny afantarantsika nireny toe-javatra ireny. Efa nresahany teo ny hoe grevy ao amin'ny université Manday, nresahany teo misy hoe sambo vahiny sambo japonais moa notononony teo zareo avany hoe manjono any dia mianahana fotsiny le mpanjono amin'ny enti-parazana teratany malagasy tsy misy mba hoe fanampihinana na ohatran'izany fa dia izay manana ny sambo be sy ny vahiny eo zany no mitavana an'le hareniny malagasy fa niteneny teo ihany koa ny vidim-piainana. Eto Andriamatoa Soakely, maire hono ianao ex-maire teo ao amin'ny commune rurale Tampolo district n'Ampani andrefana Ampani tonga dia any Ampani ndray zany sady vice président ny Tokobe telo ankehitriny zany. Ya, efa nandalo teto ianao tamin'ny fotoanandrony dia tia indray ianao miverina misy zavatra miseho zany any rehetrarehetra any Ampani, any Toliara. Aloha tonga dia resantsika hoe tsy fandriam-pahalemana inona ihany ty resaka hoe alatra maso sy tolapaty ity. Volana Aogositra 2024 tsika dia mbola henona an'izany foana fa maninona tonga dia omenanao ny sehatra. Saotra izay nanome fanontany any ary voalohany indrindra miarahaba anareo ato amin'ny plateau miara-manonja izay nandray ahy amin'izao vaninandro tenenantsika zao zany ary miarahaba ny vahoaky manerana ny nosy isan-karazany zany satria matoa tonga ty zany dia betraka ny vaovao hampitainy eto amin'ny plateau miara-manonja zany satria maro ny tsy mahalala. Ny andafy koa manaraka antsika. Ny andafy ihany koa manaraka antsika. Ny any ivelany. Teratany malagasy any ivelany koa manaraka antsika. Miarahaba anareo koa any izay anaky izay mipetraka any ampitan-dranomasina ny tenako satria betraka ny zavatra hapetraka ato amin'ny miara-manonja vaovao izay tsy hitanareo fa izahay aty ro mahita azy ary miarahaba antsika ny vahoaka ny Toliara amin'ny province ny Toliara fa tonga eto ny zanakareo koa hampita ny vaovao satria izay nitenenina hoe ny vaovao izay tokony hivoaka tsy mivoaka satria konokono an'ireo mpitondra ao anatin'ny fitondram-pandrakana zany. Ka izahay mahatrapa mahalalany zany dia hamoraka azy eto mba hiarahantsika mahita izahay tsy hiteny ny zavatra tsy misy fa ny zavatra misy eto Madagasikara izahay ro tenenina satria tsy soa koa raha ohatra ka miteny zavatra tsy misy eto Madagasikara zany fa ny zava-misy ary zavatra hitantsika maso izahay ro tenenina ato amin'ny plateau miara-manonja zany. Alatra maso, alatra tolapaty inona ihany ty tsy farany ty zavatra ty? Misaotra misy Rina fa io moa tsy zavatra misy fa zavatra misy satria ny fanesesesy mihitsy zany ny zavatra fangalarana varira ty ary fangalarana tolapaty ty
ary fangalarana voamaso. Fa io moa tsisy olo mahavitan'io fa amin'ny eritreritrinay zahay any fatratrimo avy amin'ny fitondram-panjakana hoe zahay. Ny antony zany ny ireo filohany fanesesesy avy hatrany samby manana ny targetrany zany. Filoha teo aloha tompolahy Tsirana Filibera tsy nahitahana an'izany. Teo Andriamatoa tompolahy Didier Ratsiraka tsy nahitahana an'izany. Teo ireny zay nitantana kely Tete Zameta, Generaly Ramanantsoa, Generaly Colonel Ratsimandrava tsy nahitahantsika an'izany. Andraky moa fa ireo olo tambatamba teo ro Razanamasina, Ratsirahona, Romanandafy tsy nahitahantsika an'izany. Ny fandimbe teo Zafelibera tsy nisy an'izany. Teo Ray Aman-dreny be Marc Ravalomanina tsy nahitahantsika an'izany. Teo koa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy nisy an'izany. Fa ny zava-misy moa resahina misy Rina tamin'ny Hery Rajaonarimampianina, ny zavatra niseho aloha tsy mety lahafinina. Ny zavatra nisy tamin'ireny halatra rongony. Hitantsika moa nataony ireny olo ankaiky ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, resaka rongony atao lampaty ndesina baka Tiliara tonga ty resaka sokaka, resaka kidnapping. Ireny koa moa somary nalazalaza tamin'ireny fitondrany HVM rey zany. De ny avy amizay ty loza ty zany farany zay tena zavadoza eto amin'ny firenena zany. Avy ny halatre varira, halatra mason'olo, halatra taolampaty, resaky tsy fandriam-pahalemana isan-karazany zany. Eto Madagasikara tena sahirany vahoaka ankehitriny amizao zany. Zay mahatonga anay hoe ao amin'ny fitondram-panjakana ro mahavitan'io. Zahay lafa mahatratsy hitanareo any atsimotsimo reny tonga didoroanay tianay. Satria laha voy io zany mbola handesinany amin'ny tribunaly tsy ampy moafa miboaka antany fa miriaria ndraiky de manambotry olo ndraiky mamono zany. Zay mahatonga anay hoe avy amin'ny fitondram-panjakana mahatonga ny izao asa ratsy eto a Madagasikara zao zao. Ka zay moa zany fomba fijerinareo zay amin'ny le toe-javatra mitranga satria tsy mety mijanona le izy fa amin'ny toy foana. Mba misy ve vokatry ny fanadiadiana na ny ankety hoe halatra taolapaty razana efa mipetraka tsara ny am'izay misy azy any amin'ny fasana any loarana ndray resaka maka voamaso io zany tena mandeha be mihitsy io amin'ny fampalalam-baovao de io ianao teo hoe misy fa ahoana ny toy amin'ny fanadiadiana nefa misy fitondrana eto manaona ny ankety amin'ilay izy. Io marina misy Rina fa misy fanadiadiana. Maheno ihany zany nareo misy fanadiadiana. Zao miteny aminao enaniky zao zany misy fianakaviako mihitsy zany ny tampahin'olo ny lohany tao Ailakaka. Fa zay mahatonga anay hoe manao an'izao hoe raitsy kombakomba amin'ny fanjakana zany ty asa ratsy ty zany. Satria ny be ny tanàna Ailakaka be mihitsy zany tena anatiny zao raha tao Ilakaka zao zany. Tamin'ny mois de mars io. Efa nisy ankety zany. Nisy fitoriana natao ny fianakaviany maty zany. Satria le loha zany tonga de nandesy ny olo ratsy zany tsy hita mandrakandroany. Le razana zany nalevinay tsy amin'ny fianakavianao le razana. Fianakaviako ny ray de olo hafa ny roa. De ny ray amin'ny olo telo zany olo reo. Le roa zany tsy tampaky ny lohany. Fa ny ray zany tampaky ny lohany satria ny olo anankiray amin'ny olo telo reo tsy maty. De reo nanono nanimera tafilitra anatiny asa ratsy zany. Satria lafa nitampahiny koa le loha le raiky maty tonga de nisy antso antariby zany bakany hoe tampahonareo malaky koa le loha fa ato mera mitady azy. Tafilitra anatiny zany ty mera matoa naheno le olo tsy maty.
de mipetraka tory lafa ny tampahany zany le loha le raiky natao anaty sase ho izy de nandesindreo lomay le ho nanampaky loha raiky ndraiky reo nisy olo ny menimeny baka avy any amin'ny lalana zany de tonga de nolay reo de ty finirandreo koa le olo tsy maty fa io moa resahy zao tsy zanahary nisy tsy maty le zalahy raiky zany de io zany devole hoe zahay ho izy ny fitahindreo lafa ireo ny avy zany bakany tonga de nisamborindreo le raiky tampadoa andao ria fa ilanay fa misy patronay ambali carré lafa tany hoy mbola tsy nivonoandreo bakany fa ia ty amizay hoy vinono amizay ze le olo le natao zany le fanadihadia tao ai lakaky nametraka fitoriana aloha ny nametraka fitoriana ny zaho miteny hinaniky zao zany nametraka fitoriana tao amin'ny tribunalin'ny Horombe zany lafa napetraky le fitoriana zany tsisy raha ny nananandreo asa zany ny reo resaky OMC ao ai Horombe zany tena tsy niraharahan'le faty olo tahakan'izany zany narirariran'ireo zahay zany vola raiky soa zahay tao ilakaka vola raiky tao ilakaka vola raiky tao ihosy inona nataonareo nandritran'izay hoe volana ray tao ilakaka volana ray tao ihosy inona le natao nandritran'izay ny nataoko zany nanantona an'ireo OMC Horombe zany satria fitoriana fa le fitoriana zany fa tafilitra ao amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tribunalin'ny Hosy lafa natao zany le faladihadiana ny tonga le mera izay voatory anatin'ny raharaha zahay aloha tsy afininay fa tonga de nisy resakarabola zany nahatonga an'io tonga de tsy nisy dikany zany le fitorianay ny olo izay tsy namono tany ambadibadikany zany no nisamborendreo fa ny olo izay namono zany le olo nahitahana an'le razana ireo zany nigadrandreo mandrakandroany zany fa le olo namono zany miriaria eny tsy gadra zahay mila zandarume hoe samborany ny olo rety satria misy olo koa ny olo am'le toeraneo nilaza aminay fa hoe iano misiano miano ny namonany le havanareo zany la zahay mila zandarume arirariran'ny zandarume hoe mangala ST nareo ami tribunal mangala ST zahay ami tribunal mivolany koa procureur koa hoe alaonareo ami madame Zizari avy ami Zizi koa zahay zaho koa tsy mamoaka ST koa tsany madame Zizi koa fa any ami procureur koa hoe ndatandreo hoe zay avao zany ny fananovananay boly tao zany dikanareo vezivezy na vezivezindreo mihitsy zahay roe vola soa ta ihosy tao fa io zany tsy petraranay na vina ho vato zahay tsy petraka amin'io zany marinareo zany zahay zany tena mbola aminay aby zany le preuve ampelatananay aby satria le loha zany tsy hita ampilanay andreo hoe zahay tosa mera mihitsy niteneny koa mera boahonareo le loha zaho hoe tsy ahitany zany loha zany na nareo hoe hitondra helikoptera na hitondra appareil na hitondra padriapahalemana io tsy hita hoy loha io fa tsy hita ty dikan'izay zany namidindreo le raha tanatiny ao zany de tsy aboakindreo sasy zany satria le olo zany miserina le zalahy procureur ihosy ao mihitsy zany tena hitako fa tafilitra anatin'ny raharaha zany miankety de miandry ankety nareo rehefa ny mivezivezy tao miandry zahay tena tsy nisy ankety mihitsy fa nalazaindreo tao zany hoe alaonareo le olo tsy tampaky le lohany hivola na lainy tao ihosy tamindreo teo devant teo mihitsy nanadihadiny le zalahy io hoe mera tafilitra anatin'ny raharaha satria zaho hoe tsy maty miteny misy antro antariby bakany hoe tampahonareo malakilaky le loha hoe tsy ho tratsin'olo tonga de nanampaky reo zaho hoe lafa finatrindreo famaky meso iny zaho atandreo famaty satria nanao sary maty zaho tesan'le zalahy iny de tonga de nolay reo nandesindreo loha iny amy sase iny hoe ami ray haliky raho tesa bandy io vo zay nahatsaro tena satria le lio nandeha mare hoe de nivezivezy nandeha izy le tojiky olo raiky le fa lavitry fa tafilitrana ilakaky izy vo zay tojik'olo de io amizay zany nanao niantso fokon'olo de narahy le lia tafilitra ao amin'ny toerana misy any be ny tanàna zany eny ary zany moa zany de trangan-javatra tany ilakaka tany hoetiny Andriamatoa Soakely zay
tompona ndraikitra amin'ny soa betelo no toko betelo ary ben'ny tanàna tamin'ny fotoanandrony tamin'ny fotoanandrony Ravalomanana merany timy zany merany timy ianao zany tamin'ireny somary iverenako kely ny resaka vidim-piainana efa nyresahany namana teo ihany ahoana ny tena fipetraky ny eo am-pania raha ohatra hoe ny eo am-pania ny resahana ohatra mba tenen'ny havana rehetrarehetra ny satria mantsy ohatra ny enjakenjana ny fiainanay azy aty zaho moa misy rina le district mifehy anay zany am-pania fa ny toerana tena misy anay zany Itampolo commune rurale Itampolo lazao le zavatra misy ny resaka vidim-piainana any aminay zany tena midangana be satria zany ny vidim-bary aminay amitsika miteny zao zany arivo raiky kapoabary am'izao amitsika miteny henan'izao zany zahay tsy resaky ny zavatra tsy misy fa ny zavatra misy zao ananik' izao vo in-tsemeny tongavako baka Itampolo zany nanao fanadihadiana resaka fandriam-pahalema na resaka vidim-piainana ny zavatra misy zany fanjakany zany tsy afaka andreo le vandivandy zany le vandivandy tsy afaka andreo zany ny vidim-piaina tany aminay Itampolo zany mba ny eo amin'ny fisiany baky fiavota zany satria baky fiavota zany mampita eny amin'ny Stogustin sy salary zany io zany ndray zahay Itampolo ao zany afaky manao bazary any Tiliara tamin'ny fisiany baky fiavota zany so ka tsisy tsony le baky fiavota amitsika miteny henaniky zao zany fa misy 4 ans tsy mandeha zao anisany zay tanatin'ny olo ny tantanazy niaraky ny tantanan'io baky fiavota io nandeha tsara io zany fa le problème koa zany avy amin'ny reo be ny tanàna zany satria ny be ny tanàna sasatrasany zany tsy niporo ny le mpitantana teo aloha Andriamatoa Kadisy Razakamana zany io zany ty tena nahay ny tantana ny le baky fiavota zany lafa nipetraka amizay zany le resaka inona moa tiky le resaka raha zany hoe misy appel d'offre zany de ny tonga eo zany nanao appel d'offre zany misy telo reo nanao appel d'offre satria ny anankiray zany Andriamatoa Limeraza zany io zany nanome hitanao moa ty raha Madagasikara eto fa resaky kolikoly avao ny vidiany zany le mera de tafilitra nahazo ny le baky fiavota le niala zany zay le mpitantanazy teo satria le mera mihintsy zahay mihintsy zany nameambola de izy no lany amin'ny appel d'offre hitantana le baky fiavota raha fa nilany amizay koa izy de ahoana amizay ary le fitantanana an'le izy ary zay le ny fitantanany amizay zany tsy nitovy am'le fitantanany Andriamatoa Kadisy Razakamana zany janona zany le izy zany tonga de maty le baky zany de mandeha inona zany ny ampiasaina zany tsisy zavatra ampiasaina fa ny olo handehany amin'ny Itampolo zany lasa miodinany Betioka any Betioka miodinany Betioka zahay zany lasa manao fil kilometra zany de lasa mitombo ndray ny la ohatra zany Toliara salary Toliara Stogustin Toliara salary zany le avy Itampolo eo amin'ny 150 kilometre ny tokony ho tratriny eo amin'ny 100 zany 180 200 la ohatra zany izy miary any amin'ny Betioka lasa militra 400 latsaky zany 400 latsaky kilometre zany miary Betioka zany lasa mitombo be zany le frais zay mahatonga le vidim-piainana miakatra be ao Itampolo zany vidim-bary zany tena arivo raiky kapoabary fa manina baka ny fitondrana tsy mba hoe mba manampy anaovana an'izy satria ay mba ahoaka le zatra ohatr'izany foana le izy tena ny baky fiavota zany vozaho ny resaky tamy heno Andrery tao Tiliara vo somary lomay zany le fitondram-panjakany gouverneur ny Toliara sy zalahy raha retoa zany le OPCI raha OPCI sa OPCI eny mba hoe nietsiketsika zany mody ny tonga eny reo tamy afaky fa misy vola ray zay fa hoe ambarany le baky fiavota io zany moa zany tsy nampiasan'izy io tsony napitsoka an'io zavatra io zany 4 taona zay 5 taona amizao ka 5 taona la vo niala heridradraona ro mampianina zany tonga de
rava zany le baky fiavota. Dinona ny tena fetraka an'io am'le tsy fandehanan'io ary am'le tatsahany toerana am'izay zay ny tena mamaika hoe lasa mientraika inona tamin'ny fiainan'ny tatsah ve le izy sy ny olona any. Le nahatonga nampiantona an'le baky fiavota. Rehefa nijanona zany le baka de nanahoana fetraika an'izay vokadratsiny tamin'ny fiainan'olo. La vo nijanona le baky fiavota zany lafa nijanona zany le baky fiavota tonga de niakatra ny vidim-piainana any aminay tonga de hita ny tonga de hita zany satria ny vary vidianao eto Toliara la ataontsika hoe 500 000 le lasaka lasa miakatra 750 000 any Tampolo zany. Lafa atao hoe resaky pepene zany miakatra be le tena tsy zaka am'izao tsika miteny zao zany. Zay zany mahakasika ny le baky fiavota satria ity resaky vandivandy ity ny miserina mavandy ny mpitondra iabiaby manomboka baka amin'ny filoha jusque hatra amin'ny nabeiny tanàna zany mavandy mitovy am'le raiky mitondra azy ty koa zany. Tsy mba resaka hoa resaka sérieux zany apetraky indreo am'le fiainam-bahoaka fa resaky vandivandy avao zany ro sesaky mipetraka am'izao fotoana izao zany. Ka zahay Toliara zany efa mahafantatry ary efa mahalala an'io satria ny resaka pisiny dradradradraindreo ao Toliara. Aiza zao le resaka pisiny iny tokoa zany iny efa tenenina foana de aiza zao zany. Io resaka pisiny io zany miserina resaky olo manan-katao mahay an'io, olo miadana ny sainy, anak'olo manana, fa ny resak'olo mijaly tsy ho tafilitra anatiny zany pisiny zany satria izy mijaly tsy ahavita zany resaka pisiny zany. Pisiny io mbo hatrandroany namboariny io nanomboka tamy 2019 hatrandroany mbola tsy vita. Ary atao inona moa le pisine hoe iza no ampiasa azy ahoana inona ny lazaina tam'izany. Io ndray pisina ataondreo any mbo fidiram-bolandreo avao koa. Fidiram-bolan'ny mpitondra mihitsy fa tsy hoe resaka hoe ho an'ny vahoaka ankapobeny fa zay hiditrao zany mandoa vola de iny militra amindreo any fa tsy hainay hoe iza ny tompony pisiny. Filoha-pirenena sa ministre ny coach. Izay zany zavatra tsy fanantenana aloha le izy. Nampanantenana zany tamy 2018 zany. Faharoa manaraka afa baraka zahay Toliara. Satria nahoana? Ny dradradradraina tamin'ny 2018 fa hoe hatao manara-penitra ny kiandra metre kira. De ahoana zany zao? Amitsika miteny zao zany. Sady nahena, sady tsy vita, na ny lakoro kiandra ny metre kira, lakoro hazo golety. Nefa tsy ampy firemetatra zany tsy vita hatrandroany ary mahamenatra zany. Mbola tao an'ireo betebety le tsy mba menatra ireo manao nanokakino moa ny sokafindreo tao betebety de tsy mba menatra hoe maninona kiandra metre kira tsy vita. Manahaky Tananarivo hitantena vita soa, manahaky Ampanihy vita soa, manahaky Ambovombe vita soa. Nefa io zany metre kira io zany io no voalohany tokony ho nivitaina alohan'ny abiaby zay zany. Satria metre kira reharehan'ny Toliara, reharehan'ny firenena. Zay mbola kely metre kira reharehan'ny firenena. Zay mbola kely tam'izany ny metre kira atao anatin'ny ekipa firenena. Mbola club misy tam'izany fa tsy io zany nireharehan'ny Madagasikara tam'izay ny fotoana zany. Metre kira nireharehan'ny Madagasikara mihitsy. Nefa zao to tsy misy. Ary mahagaga anay koa zany ty koa raha raiky miserina. Io kameramila io zany aminay Toliara nisoratreny generaly iza moa nisoratry tam'le plaque teo. Generaly iza moa anarany an'izay. Novandreo le anarana amitsika miteny zao. Nefa le anaran'le général le anaran'ny général Mahasampy zay moa izy. Ravelson Mahasampy. Iny zany ty nisoratry tamin'ny matoa le général Ravelson Mahasampy mipetraka teo ny anarana misy dikany zay. Misy dikany zay. Misy tantarany zay. Misy tantarany zay. De amitsika miteny hinaniky zao zany nisoloandreo fa tsy nivoasorako moa le anaranany. Tena maro zany le olo menemene hoe ino toy, ino raha nahatonga an'ity. Nefa manany tantarany io fa tsy hovanao tantara hafa koa zany. Io aby zany raha zavatra gaga ny olona.
zava-doza eto amin'ny firenena ohatran'le lokony orange daholo io etsy areo ohatr'izay koa angamba zay zavatra zany ka eny ary mandehany ny fotoanantsika ndre matoa soa kely zay aben'ny tanàna teo aloha moa izy tany amin'ny toerana zay anaben'ny tanàna azy mitondra resaka tsy fandriam-pahalemana izy teo hoe zavatra niatra tamin'ny manokana mihitsy tamin'ny mpianakaviny dia mbola miady mafy amin'izao fotoana zao resaka vidim-piainana resaka fotodrafitrasa tanora sy ny sisa mamaraparantsika raha ohatra mbola misy zavatra tsy voateny raha nefa tokony mbola teneninao na hoe nisy adiny de fotoana zao sady mamaraka any zavatra tokony ho teneniko aloha zahay any amin'ny tampolo io mbola misy ny olo manangasanga hihaly fasy mainty any aminay zany fasy mainty fasy gris fasy mena io resaka baziny toliara io zany maro ny misaka nao atiliara de tsy tafilitsy zany ny hidirandreo amin'ny baziny tiliara de hataondreo any aminay tampolo koa zany zahay zany tonga de manao antsoavo zahay ao amin'ny commune rally tampolo fa izany fasy mainty atao hoe bazy toliara zany aminay moa tsy bazy ny fanonana azy fa hoe resaka fasy mainty fasy rose zany fasy gris zahay laha vo misy ny hanadihady an'io hanokakio any misy rina hitako fa misy faty olo io satria fa pre zahay ao io satria ino nary tsy ananganandreo orinasa betraky ny orinasa teo aloha nampihenany le olo tsy anasa Simatex Tole Hasima maro isan-karazany zany orinasa fa nisy teo daholo zany orinasa fa nisy teo taloha fa nisy teo ary velomina aloha io tokony ho velomina laha ohatra hieritseritsy hijeran'le tanora tsy anasa reo tsika miteny zao ny miserina toliara fa embouteillage amin'ny resaky cyclopos amitsika miresaky zao embouteillage be ary misy le misy une heure de temps le olo hazahoanao amin'ny gendarme sans fil seho amin'ny monjadrony tena embouteillage be amin'ny resaky cyclopos zany satria le tanora tsy anasa iabiaby zany lasa mitondra cyclopos amitsika miresaky zao azonareo hadihadianany zany ny cyclopos zany tokony efa ho ny tampereny be ny tanàna la tena izy satria fa antapitrisany zany fa mety tsy hisy lalana aza laha ohatra ka mbola mitohy zao fiainam-bahoaky zao zany satria le olo tsy anasa zany lasa mirondra na olo manana diplôme teo niresahiny misy filohan'ny tanora tsy anasa teo tony tsy na olo manana diplôme manana inona zany tsy maintsy miresaka amireo resaka fitarihana cyclopos zany satria ny vady amandranaka ny olo aminay anetsika miresaky zao manahaky aho miteny hinaniky zao misy rina ny olo avy amin'ny koisaky maray tsy koaty folo mangataka tomany mitrotro zaza kelikely zao mba meo sakafo tena nanganako tanany io tsy resaka vandy ireo député amitiany soa fa mahazo toerana fa député taloha fahadra valomanana lavondrenao antranony ao midepane olo manome vola ndata mihery aza mbo tampatampan'izay nisy an'izay député amity fitondrankinaniky ity zany lasa mivony lavondrenao satria mena tsisy raha atao tsy misy raha nampiane olo satria tsisy vola fanjakana volany misy eto a Madagasikara misy rina fa hafitaka antsika andray mandeha amin'ny 2023 zany manambola atsika fa ho fitahendreo ndraiky zany ka zahay zany efa tsy ho azo ny mamparentsony toliara aleoleo la tsy milatraky moa ny zanaky toliara zahay toliara zany mariky ravalomanana abiaby hitanareo moa ireny colonel Rabizily ireny tonga saina zany satria le fiainam-bahoaky hitany fa tena mitotongana zany zay mahatonga ny colonel Rabizily miaraka mi mariky ravalomanana fa ity fitondrany ity tena tsisy ilana azy na taraiky na ampilitsy hapoian'olo
mety hainao hapoian'olo zao nampilitry ary nahagege olo zany ny olo manambola mitsika miresaky ananiky zao olo nanambola tamy fotoana tamy ravalomana na mihery hinaniky zao tsisy vola mihajary tsika miteny zao loza za fidiram-pianatra enaniky ity maro ny mimenempianatra io zao Antioliara ampaniny any tanàna any hiditra misy olo tsy mianatra any aminay amity fidiran-kenaniky fidiram-pianatra iakatra zany ny midina zany ny taux de scolarisation zany amity raha tsisy le vola tsisy vola ray zay ny nahandoavana collage tsy hitaka tsika nane manambola misy Sefany Rina toa manambola tsika fa le mpitondra zany ro lasa mampahantra ny le vahoaky malagasy zany ka izao fahantrantsika zao laha ohatry ka filoha Andry Rajoelina mbola hieritseritsy fa hoe handany demanda maro ny olo matemate laha izao fiainany zao zany ro hitohy ary mino zao fa mitohy io ka zahay Toliara zany fa tonga saina fa tsy hahazahoan'ny Andry vato zany zahay satria ny voafitaky zahay le vahoaky koa moa tsy de indrena loatra indrena sady tsy indrena satria naseho ny filoham-pirenena ny sary any avy any ivelany tamireny tombile nananao propagande re hoe ke Madagasikara aloha tena hamiratra tsy hisy tany holiana zany a Madagasikara etoa fa hamiratra mihiny satria le sary zany nahatsikarikany le olo zany izy nahay namitaky zany nahay navandy fa ho jerentsika koa 2023 ny vandy hapetrana zahay aloha fa miomana ho jerenay koa ino koa ty vandy hapetranao any amin'ny faritany Toliara tsy hainay any amin'ny province fa zahay Toliara fa tonga saina ary tsy hazahoany vato zany satria tena ny voadona soa zahay zany zay zany manahakahy koa ny tsafiniko anao tsy ananana henatra zany zaho ny mapary tamy voalohany tena ny mapary mihitsy zaho ary tena fa ianao taloha zay be ny tanàna tim tamy taloha de aveo anao lasa mapary nanao mapary amizay zao lafa tafaratoany zany satria le timintsika zany lasa ny kendan-jalahy de nivalika ato amy mapary koa zaho tao amizay zao lafa nihenteko zany tamy tetezamita fa tena nanao ny danikibona tsy mety zany le raha nataony tamy tetezamita tao ianao zany nahita ny tsy feteza hitako amizay zany hoe tsy manjary ty fitondrana ty satria anao raha taty ivelany mety hoe tsy mahita an'izy fa tena tao anatiny ao zao nahita zao any nisete tanatiny ao nisete tamy tetezamita koa zao miteny henaniky zao fa lafa nihenteko hoe resaky fanondranan'omby ombitsika ta Madagasikara etoa tamy tetezamita ny betraky niakatra any ivelany ary mino zaho fa mbola nanany firenena hafa any trosa mihitsy tsika amy resaky fanondranan'omby hoe remenabila misy remenabila io tsy mariny remenabila io ereo mihitsy remenabila io fa tsy nisy remenabila zany teto a Madagasikara ny omby zao fa tena miena nisany zao ary tena mahay mavandy ny filoham-pirenenantsika ny vandy hitako tena miharihary naboaky ny tao Mahamasina ireo misy fiaramanidina hamongorana ny asandahalo nisy avion raiky mitondra miaramila eo amy 700 zay hanampy ny fiaramanidina enina vasa zay nitenenina teo hatra mitsika miteny zao zany tsy hita le fiaramanidina izay hitondrana ny le asandahalo ka tsy afaky hataondreo zany le asandahalo satria reo maniraka ny le dahalo zany izay zany ny fahazahoako azy resaky volamena hitantsika reny mbola tsy nisy fitondram-pandrakany ny tratsy mitondra volamena zany amin'ny aeroport amy fitondrana ankehitriny ity hitantsika naby reny fitondrana volamena isan-karazany resaka vato io avy amindreo mpitondra avao miserina fa mbaoka atsika vahoaky malagasy piraitanindrazana mba hanany eretseritsy ary mba ho tonga saina aloha fa na dia zetriky filoha ankehitriny ariary zato ny vidim-bary jusque hitongavany 2023 izy mahay politiky mahay mavandy ary tsy menatsy mavandy tsy ho azony zany atsika na ariary zato ny vidim-bary na milatsaky hoe 50 ny vidiny simenitra na kilakila zany zavatra eto Madagasikara henany drala raiky
tsika ndraiky fandrihany ndraiky manaraka satria laha voizany tafilitsy deuxième mandat ndraiky amin'ny manaraka io tonga de mihoapapa ndray ihinaniky zao ny karany ireo ty miara-miasa aminy ireo karany aminay atiliara reo miara-miasa aminy satria ny récupéré vanese zany le volan-karany nalainy tamin'ireny fanongana mpanjakana tamin'ny 2009 rey izany karany nanampy azy tamin'ireny fantatry zany de izay mahatonga ny le vidim-piaina nampiakarina satria récupéré vanireo karany ireo iaby zany le dépense namiana ny filoha-pirenena teo aloha fantatry zany ka mba oka aloha vahoaky malagasy mba hanana eritseritsy mba tsy tokony ho tonga saina mireny sary ariariare aseho ty sary apari ao fa hoe Madagasikara hatao manahaka an'ity aseho ny sary ao a Dubai de Madagasikara hatao aboaky ny trano miezenezina fa hoe io Madagasikara tsy maintsy tonga manahaka an'io aiza le raha niresafiny aby le nampitovizany am'le numéro 13 koa ny vandy haboakany amin'ny vahoaky koa tsy hita henaniky zao ho tonga zany le fotoa lalany RN 13 henaniky zao le camion zany ro mitangotangotry mbe ilala iny soa hanao an'izao le vahoaky fa hasay ny lalana ity ny tena reteo tadidiko tsara ny resaky filoha-pirenena hoe tsy hanao politiky izy laha tsy vita alohany 2023 ny RN 13 ary mbo tafilitsy anatin'izay ao koa ny RN 19 na inonino zany tsy misy aminay zahay tena zahay maro ny olo nahazahoany vato province nahazahoany vato Toliara avasa 400% ty vato ny tao nefa Toliara izay tsy farany gido amintsika miresaky enaniky zao tsy misy raha vita nataraiky ka zahay zany na inonino hapetraky ndreo amin'ny 2023 Toliara tompoko fa tsy ho azondreo sasy tsy ho azondreo sasy zany ty mahakasika an'izay Toliara zany zay izay zany ny zavatra ampitaiko ato amin'ny plateau miara-manondra zay mba ho hita ny vahoaky malagasy zay voadona ao amin'ity fahantrana ty zany eny ary isaorantsika Andriamato Soakely zay nitondra fanazavana teo zany ny feo avany an-tanàna zany ny feo avany an-tanàna zany ny fitaraina sy ny filazana ny zava-misy any amin'ny fahatry Toliara any ampany rehetrarehetra iny de anjarantsika amin'izay no mieritreritra anjarantsika no misaina eny ary miandalana ianao dia anjarantsika no mieritreritra misaina hoe 2023 zao hoe sinsisy fampanantenany sy ny karazany zavatra maro samihafa de lanjalanjao amin'izay sokafo maso sokafo tsara ny sofina malona ny zavatra tena misy fa zay no afahantsika hoe tsy voafitaka tsony zao mantsy ny teneniny hoe vandy foana de le vandy zany mazava loatra tsy miteraka fampandrosoana izay eny ary mirosy any ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny radio Madasy ny MBS radio eto azao mandray ny fanamariana avy any aminareo any ampitan-dranomasina any hoe tena mampalahelo le firenentsika zany veny any sy ohatran'izay zany ny aty zany de eto aloha tsika fa tsy maintsy miatrika ny fiainana fa ny fiainana mandeha ihany eny ary namana fanira zafy manantany io ianao io dia efa eto amin'ny plateau ianao zao tena moa zany efa tonga teto satria somasaposy laha tsy teto Antananarivo de efa tonga teto efa nentina teo ny tatitra dia omenanao sehatra ry eny ary miraba namana rina sady misaotranao ihany koa dia arabaina navita ny adidy amanandraikitra zay no tanterahany efa nambara moa zany tamin'ny fanalerinandro hoe akoatra mampanao gazety mandehandeha mpanentana fandarana mpamakafaka ny namana rina arabe mananjara de mpanakanto izy satria mpitendry mazava ho azy de arabaina tsotsorina zany avy any Tsapandrano Philadelphia FJKM any district Ambatolampy Totosomatrara ianao zany miraba ny teknisiana atsika zay ao ambadiky ny sary sy ny feo ny MBS FB-ny any faritra rehetrarehetra any ny mpiara-miasa tsy amin'ny radio Mada dia harapaina avokoa zany isika rehetra zay mandray ty fahitalavitra sy ny onjam-peo tsika ity isika ny ampitan-dranomasina rehetra any ny amin'ny radio rehetrarehetra zay mihaino fomba rehetra zay azotsika satria mahazo ako marobe de marobe zahay harapaina itsika zany mandray zany fandarana MBS miara-manonja
sy ny radiomata izany na vita sy nandalo ny faran'ny herinandro sady manitsaka ny faran'ny volana aogositra amin'izao fotoana izao dia hiatrika indray afaka andro vitsivitsy tsy mety ny ratsan-tanana no anysaitsika azy dia handy ny volana septambra isika rehetrarehetra dia ny dikan'izay dia volana fahasivy ao anatin'ny taona iray zany dia manisy eo amin'izay tsika zany dia fa ho tapitra ilay mandaha ny filoham-pirenena rehefa manitsaka ny volana septambra satria mandaha ray zany taona iray zany marimarina kokoa dia mamarana zay raha toa izy ka mbola ho kandida zany dia tokony hametra-pialana any izy zany hitantsika eo amin'ny fivoarana raharaha fa isan'andro moa zany misy lafin-javatra be da be mihodina eto amin'ity Madagasikara ity ho resahantsika izay manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa